Ravana dia miarahaba antsika rehetra tratran'ny taona vaovao 2020 sy 2020 dia sosiane no hitay antsika rehetra mandritra an'ity taona ity ary mbola hitay antsika amin'ny andro mbola avelomantsika ary hanome tombonandro antsika sararay avy mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika ny tenin'ny Davida amin'ny Salamo 3:20 hoe dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava satria famindram-po sy fahasoavana no manaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Ka dia izany fahasoavana, famindram-po, fiadanana, feny fitahiana ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay ary anaraka ny andrim-piainantsika siraray avy ary hiara hifaly hiaonao amin'i Jesosy. Io le tena taona vaovao fotoana izay tena ahitanao ny tarehan'i Jesosy, hidiranao ny vavahadin'ny lanitra, zany ny tena taom-baovao fahafenoany. Ingany ho tratrin'izany sika rehetrarehetra ka hiara-mipaly amin'ilay Jesosy ilay tena tiantsika voninanome antsika ny fifaliana feno. Ny faharoa dia aladin'ny epifania androany araka ny voalazany teo amin'ny sekoly alahady teo raha fitinina dia zao ny hoe fisehoana, fiposahana, fanambarantena an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izany epifania izany révélation hitany maso ilay Andriamanitra tsy hita teo miposaka ao amin'i Jesosy Kristy, na ny fanetrentenany na ny voninahiny izany Andriamanitra tsy hita izany. Ka dia rabaintsika fa niposaka ho antsika izany fahazavany izany, anondrona koa ilay fahazavan'i Kristy izay tinonina mikitana fitarika andro teo. Ny olona ao amin'ny maizina dia mahita ny fahazavana lehibe. Raha mpifandraisana amin'ny texte asika zay ovakina rehefa avy eo dia ilay mpanompon'i Jehova na serviteur du Seigneur zay lazaina tao amin'ny testamenta taloha dia tsy hafa fa niposaka hita miseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka dia nanomboka teo amin'ny fahaterahany zany dia fa hitantsika izany Jesosy Kristy izany. Tamin'ny fotoan'androny moa zany no nahitana azy amin'ny maso nofo tokoa fa isika ankehitriny kosa dia mahita azy amin'ny tenin'Andriamanitra, mahita azy amin'ny sakramenta masina, mahita azy amin'ny sy asan'ny fanahy izay ao anatisika azahoantsika mindro sy matoky fa Kristy ilay Andriamanitra velona dia niseho, niposaka, hita teto amin'izao tontolo izao ary mbola miasa eto amin'izao tontolo izao, miseho hitondra famonjena, miseho hitondra fahazavana, miseho hitondra fiainana ho an'izao tontolo izao na ho an'ny jiosy na ho an'ny zentilisa. Ka dia ny filazantsara, ny fahafatesany sy ny fisanganany, ny fahafenoany zany sy sehoana ilay zanak'Andriamanitra dia Kristy Jesosy zany, na ny siposahany fahazavany dia ao amin'ny fisanganany fahafenoany. Ka dia rariny loatra raha mifampiarabako isika tratran'izany taom-piangonana izany fa ilay Jesosy mihitsy no miseho hitanao tsy velany ihany fa ao anatiny koa. Ny fahatelo dia manomboka ny traduction isika androany amin'ny toriteny eto ka dia hoezahana ho an'zanatsika rehetra hanana kasika na écouteur azahoana miaino zany toriteny zany. Ho an'ny sahirakirana koa mandray ny teny malagasy dia isaorana ny tompon'andraikitra nanomboka androany ny fanaovana zany fandikanteny zany koa lazaina ofisialy zany ho antsika rehetrarehetra izay manana namana te hanatrika ny fotoana nefa tsy mahay dia manteny gasy dia aza misalasala milaza amin'zareo fa manomboka androany dia misy ny traduction ary ho an'ny zanatsika tsy misy miangana miala eto fa miaino daholo mba ho aziny koa ny toriteny zay resahina
ny amin'ny olon-dehibe eto angamba mbola sy feno tsara angamba izy eto fa mbola mipetraka ao izy a fa zay visivisy eto aloha manao traduction no ny antony teknika angamba fa niesikesika ihany ry zareo nanao anazy teo a fa angamba amin'ny heriny a vo tena feno a izany kanefa na izany nasany dia ambara amin'ny fiangonana izany fomba fiasa vaovao zay ananasika izany a mba hahazoandreto zanatsika reto koa handimby a ny asantsika olon-dehibe a amin'ny alalan'ny fahazahoany tsara ny tenin'Andriamanitra eto a sy ho an'ny vahiny hafa koa na vazaha na fiaviana hafa mba handray ny tenin'Andriamanitra izay torina eto a isan'alahady. Izay no ela fa iroso avetrany isika amin'ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho anjaratsika amin'izao alahady zao dia ny matitoko fa 20 ny andiny 20 ka hatramin'ny andiny fa 120 matitoko fa 20 ny andiny fa 20 ka hatramin'ny andiny fa 120 matitoko fa 20 ny andiny 20 ka hatramin'ny andiny fa 120 toy zao mifaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo ary isy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra ary nandrara azy izy tsy hanao zay ahafantarana azy mba tanteraka zay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe indro ny mpanompoka zay nofidiko ny malalako zay sitraky ny foko indrindra hapetraka ao aminy ny fanahiko ary tory ny rariny amin'ny jentilisa izy tsy fanditra na ianso mafy izy ary tsy hisy andre ny feo ny any an-dalana tsy ho tapahany ny volotaratorotoro ary tsy ho vonoiny ny lainjiro manetona ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy ary ny anarany no hitokiany jentilisa. Ray maso manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana zay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny anaran'i Jesosy no hitokian'ny jentilisa. Io no hitako ten'Andriamanitra zay sarobidy indrindra amin'izao perikopa anjaratsika zao hoe ny anarany no hitokian'ny jentilisa ny andininy fa 120 zany. Mazava kokoa io amin'ny Romanina toko 10 a ny andininy fa 13 hoe zay mianso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Dia mbola sindriana ihany zany amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 a ny andininy fa 12 hoe ary tsy misy famonjena ao amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona ahazoana famonjena hafa sy ny anarana iza anaran'i Jesosy Kristy. Io anarana io dia soratana eo amin'ny andronao sy eo amin'ny tsatranao ary ao anatin'ny fonao manomboka eo amin'ny batisa masina. Ahoana ny tena ataon'ny pastera rehefa manao batisan'zaza izy ataoko aminao ny mariky ny azo fizarana masina eo amin'ny andronao sy eo amin'ny tsatranao famantarana fa nino an Jesosy Kristy zay voaombo tamin'ny azo fizaliana ianao. Ny dikany dia ny hoe soratako iraikitra ao amin'ny sainao sy zoratana voasoratra ao am-ponao ny anaran'iza ny anaran'i Jesosy velona ao anaty voasoratra ao anaty. Raha atao ny fomba fiteny mahazatra antsika amin'izao fotoan'izao dia atao tatoazy ao anatin'ny fonao zany anarany zany. Raha mba nisy nahy an'izany zao ny teto Montréal dia mba nandeha ao izy ny mahafaka manao tatoazy amin'ny fo dia mba nandeha dia nisoatako hoe Jésus de Nazareth zay nisoatako tamin'ny foko tao saingy tsy hainy zareo. Fa inona mba sary ataon'ny sasany tatoazy dia tsy fantatra dragon any sasany no atao ngeza be atao amin'ny tatoazy. Asa ny anao mety manana koa ianao fa izao ny tian'ny soratra masina hampitaina aminao amin'izao epifania zao no hoe fiseho ho hitanao mihitsy ilay Jesosy amin'ny finoanao ho voasoratra ao anatin'ny sainao ny anarany ho voasoratra ao amin'ny fonao ny anarany ka hiara amin'ny tempo amin'ny fonao sy ny foko izany anarana
matanjaka izany satria io anarana io no manangana ny maty rehetra. Io anarana io no mandresiny de miniaka mahatonga ny mpiandro rehefa miasa eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Soritana fa Jesosy avy any Nazareta fa amin'ny baiboly koa misy atao hoe Jesosy Zosto. Ataovy recherche nareo amin'io baibolinareo amin'ny téléphone intelligent nareo io fa Jesosy avy any Nazareta no soratana eo. Ny Josoa koa de mbola mitovy amin'ny Jesosy ny dikan'izany. Ka noho izany raha Jesosy hoy fiangonana maro samihafa sy voatery ilay avy any Nazareta io. Za mahita a Madagasikara tovolahy anankiray mananarana hoe Kristy. Ny filazana hoe Kristy koa de tsy misy laza hoe fiangonana mariny zany. Jesosy tenany koa ny laza amin'ny Matthieu 7:20 hoe maro no avy amin'ny anarako izy hoe indro ary Kristy, indro asy Kristy, ahoana ho Jesosy? Aza makany. Be fesikesena mahavoarotra olona maro ny aria tena mivavaka be ony ny asy ny antsika ony ny fiangonana lany Jesosy. Zao ihany hoy Paoly apôstôly, fantatro izay inoko ary tsy misy anarana hafa mahavoavonjy anao, tsy fiangonana, tsy fiesikesena mahay mandihy mitevaka, aleluia, tsia lay Jesosy avy any Nazareta maty sy nitsangana maty izay natao amin'ny andronao sy natao anatin'ny fonao. Izany no anarana mitondra fiainana, anaran'ilay epifania dia Kristy epifania amin'ny fiainanao, izay voasoratra amin'ny sainao, izay voasoratra ao amin'ny fonao. Arabaina nahazo tatoazy ianao androany, aza sorona io azo fafana moa le eto. Fa ity dia toy ny ilay soratra ny soratan'Andriamanitra tamin'ny vato fisaka kanefa sy amin'ny vato fisaka ny nanoratany azy fa ny vato fisaky ny fonao nanoratany ilay teny fiainana. Ity ten'Andriamanitra ity dia misy asa nataon'i Jesosy fanasitranana lehilahy maty tanana teo alohany io. Ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny andinin'ny 420 amin'ity Matthieu 2:20 ity. Dia hoy izy ny Jesosy tsy mety ny manasitrana amin'ny andro sabaty. Za zao tao zany. Andao vonoy isika ty Jesosy ty. Andinin'ny 420 ny fariseo nitady hamono ilay tena fiainana, ilay tena Andriamanitra velona no vonoina. Ny asan'Andriamanitra no tia no vonoina. Jesosy moa nahafantatra an'izany dia niala izy. Ny zavatra miafina amin'ny Jiosy dia zao no hoe ny dikany hoe sabata dia fisaharana, fanalana ny mavesatra rehetra ao amin'ny olona, na retina, na problema, na fahafatesana, na inona dia zany no atao hoe sabata. Ary Kristy ilay nitsangana amin'ny maty indrindra ny fahafenoany zany sabaty zany. Mampalahelo nefa voalaza tamin'ny teny vakisika teo hoe tsy nisy ny ainy ny feony, tsy nisy ny ainy ny feony. Araka ny lazainy filazantsara hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy sy nandray azy, fa ny jentilisa no nandray azy. Ary zany koa ny hevitra lehibe ao amin'ny epifania dia ny hoe ny nandraisa ny jentilisa izany fahazavany Kristy zany nanomboka ao magy zay fandresansika tamin'ny krismasy teo ny hoe nanomboka teo koa dia hatrany amin'ny testamenta taloha aza dia efa manana anjara ny jentilisa ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miariary zany tamin'ny filazana ny magy zay jentilisa teo fa ho an'izao tontolo izao ny famonjena. Ka ny any Isaia koa dia ilazana hoe hitory ny rariny any amin'ny jentilisa izy. Ka dia sarobidy indrindra ny ahafantarantsika hoe no laviny Jiosy izy. Amin'izao dia 200 ka hatramin'ny 300 eo no kristianina amin'ny Jiosy. Mampalahelo ary raha voaresahinao aminy atao hoe Jesosy dia mbola ny 700 ny Jiosy dia mbola mandahan Jesosy. Fa misy kosa ny Jiosy manodidina ny 1 ka hatramin'ny 300 eo no mijoro ny amin'ny finoana an'ilay Jesosy avy any Nazareta izay hany tompo sy mpamonjy. Lazainy andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 1:20 dia ny hoe nampilazaina ny Isaia mpaminany ity perikopo anjara asika ity
dia izay voasoratra amin'ny Isaia 2:7 any andiny voalohany sy ny faefatra no ilazana no averina Matio eto izany teny izany. Ny tena ambara dia ny hoe zay nampilazaina ny Isaia mpaminany dia tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy. Fomba fitenitsika azy moa dia ny hoe ny testamenta taloha rehetrarehetra dia tanteraka ao amin'ny Jesosy, na ny testamenta taloha dia naminany an'i Jesosy ka tanteraka izy tamina hahatongavan'i Jesosy ho nofo indrindra amin'izao epifania izay ankalazaisika izao koa. Ny tamin'izany fotoana zany ny contexte ny Isaia dia babo any Babilona ny zanak'Israely, ka Isaia dia naminany ny hoe halana amin'ny fahababoana ka omena fahafahana ny zanak'Israely. Io no hevitry ny epifania raha izao texte anjarasika zao, lay Andriamanitra niseho ny se révélé dia zao Andriamanitra manafaka anao amin'izay rehetra mamatotra anao, amin'izay rehetra fahorianao, zay rehetra mety manandevo anao. Ka eto dia tsotra inona no ahafahan'ilay Jesosy izay niseho dia tsy hafa fa ny fanandevozan'ny ota ahafahana amin'izany ianao, fanandevozan'ny filan'ny nofo samihafa ahafahana amin'izany ianao, fanandevozan'ny devolo samihafa ahafahana amin'izany ianao. Ary io ilay epifania miseho aninona hanafaka anao amin'ny asany andeha fandevozan'ny ota, ny fahafatesana, ny filan'ny nofo, ary ny asa maro samihafa nyzao tontolo zao izay mitondra mankany amin'ny heritry ny fahafatesana mandrakizay, fa manala anao avy amin'izany Jesosy ho ao amin'ny fiainana, ary ao anatin'izany ny fahasalamana tonga hanasitrana ny marary ity mpanompony Jehova ity. Lazaina eto hoe indro ny mpanompoka ny andiny 7 nofidiko malalako sitrako ny foko. Io dia lazain'ny mpandinika mamerina ny Isaia teo ihany Matio tamin'io Isaia 2:7 no averiny Isaia. Ny mpandinika ny testamenta taloha dia milaza an'io hoe hira ny mpanompon'i Jehova, na hira ny Ebed Yahvé, na hira ny serviteur du Seigneur no ilazana azy. Ilazana indrindra ny teny izay ao amin'ny Isaia, detoro Isaia manomboka amin'ny 7 mankany, ilazana any Jesosy manokana, ary ilazana any Jesosy ho mpamonjy aza, ary tanteraka izany faminanenany amin'ny mpanompony Jehova izany dia Kristy Jesosy ilay Mesia zanak'Andriamanitra velona izay mpanompo nofidiny. Malala n'Andriamanitra satria ny zanany malalany. Ny mampahatsiaro izany teny hoe malalako izany, sitraky ny foko rehefa natao batisa Jesosy dia nisy feo mafy avy any an-danitra nanao hoe ity, ahoana izy tamin'izay feo? Ity no zanako malalako zay sitrako, izy no enoy. Eo amin'ny fahafatesany indrindra teo amin'ny hazo fizalehana no nanehoany mahazanak'Andriamanitra azy sy ny nisanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, sy zanak'Andriamanitra izy raha tsy nandresy ny fahafatesana, koa dia nandresy ny fahafatesana izy satria izany koa no antondihany. Sy Jesosy ihany anefa no malala sy mpanompo nofidiny, sitraky ny fony, fa zay rehetra nitondra ny mariky ny azy fizalian'i Jesosy Kristy avy a Nazareta eo amin'ny androny sy eo amin'ny tratrany dia omena anaram-baovao koa ianao. Zao no anaranao omen'ny tompo anao androany amin'ity epifania ity: mpanompoka ianao, malalako ianao, nofidiko ianao, sitraky ny foko ianao. Averiko, mpanompoka ianao, malalako ianao, nofidiko ianao, sitraky ny foko ianao. Raha ny vehivavy ndresahan'ny vadiny an'izany tao amin'ny feo milantolato tsara, dia tena mba mibitaka izy na zay temy maray fosiny aza dia efa tena sahoana. Faly ny vehivavy raha tao an'izany fa raha ataonao zavatra hafa amin'izay no resahanao. Misy fanao amin'ny Fransa zay ataony patate douce dia rasy an'izay. Ilay Jesosy mihitsy no soratana amin'ny andronao sy eo amin'ny tratranao mba hahatonga anao koa ho malala n'Andriamanitra, tiany sy afoiny,
averin'ny paoly eo amin'ny romanina toko fasivy ny andininy fa 5 ka izao lazainy hoe iansony tsy oloko ho oloko aho ary ilay tsy malala ho malala eo mason'Andriamanitra ianao sarobidy aminy ianao filazany soratra masina azy toy ny anak'Andriamasitra ianao prunelle de ses yeux io nampitainy ianao mba ny raha momposirina fanjaitra nge io anak'Andriamasinao tsy eky ianao sa manaiky ianao raha akako fanjaitra dia tsy manaiky ianao dia tahaka an'izany ny fiarovan'Andriamanitra anao tahaka ny anak'Andriamasina ianao ka sarobidy aminy azay no anaovana lunette io mba voary tsara ny anak'Andriamaso ny fitiavana ane zany famindrampo ane zany malala eo mason'Andriamanitra ianao asanao misy ny olona sarotra tiavana mba mitory fitiavana aminy ke sy tiako bika ianao sady alako tary fa lay Jesosy zay milaza ny fitiavany dia ny fitiavany ray aminao ankehitriny dia zao fitiavana mandrakizay zany fitiavana zany tsy malala eo molotra fosiny fa rehefa miketroketona ny tarehany vady dia mitady zay mba miramirana sarasara tare sarasara bika zay mifanaotsika olombelona malalako raha metimety fa rehefa tsy metimety fa ilay malala eo dia fitiavana mandrakizay na dia mpanota miala amin'ny matetika azy ianao dia miverenanaka fa tianao mbola tianao saroviny tantaran'ilay zanak'adala efa nandao ny rainy ny nanano fihinan-kisolany daholo ny vola rehefa niverina ilay mpanotany bebaka dia hoy izy alay haingana ny akanjo tsara indrindry ny fitafiana tsara no raisiny satria malalana sy mitanisa ny fahadisoanao Andriamanitra ary zany ny taonao vaovao zay atrehtsika naona niverinainy ianao amin'ny taonao vaovao zao no ny asarana noho ny olona efa maty ve tsy misy sara toetra noho ianao misy mino noho ianao ny olona maty lasa talohanao fa matoa napetraka eo ianao dia mbola namindrana fo ianao zay ny dikany ka tokony hianatra ny teny soratra masina hoe mampianara anay anisa ny andronay hanananay fohendry rehefa nandinika ve ianao hoe ovina ianao mody any am Jesosy kapao ty fa manimba ny tany hoy ny lalàna satria manoty ty maditra ty vono ty kapao ty dia hoy izy ny mpamboatra hoe avy lao amity taonay ty asiako zezika losao dia mba iova ihany ity Christianette Montréal sa mba iova ihany ty tanorako ty ity mpiandroko ty dia mahay ery mivoaka deminia ne ao anatinao kay tompony deminia ao anatiny fony ao sanatriany zany tsy amitsika eto ngamba mety any moko taonany misy an'izany fa tsy eto ianao dia tian'Andriamanitra hipetraka tsara amin'ilay hoe nomen'Andriamanitra famindrampo amin'ny taonao vaovao dia zao atolotro anao ny andro sisa rehetra ry Jesosy tahaka ny era rehetra hoe ny tenako rehetra atolotro anao tsy misy fetra anao rehetra zao mba raisy ho fanananao hanompo sy hanazanao re tompo sy mpanjaka ao raha mba tena avy amin'ny fomo zany fa tsy malala eto mahay miteny malala ny omolotra io na mivady na mizanaka tiako ianao zao rehefa avy misarotra dia tena mahay teny mandratra sy mamony koa io imolotra miteny malala io ihany miteny hoe omboy osana ato ambadika ao omboy ao ambadika ao sy anao zany fa mbola olo-kafa mety any États-Unis fa sy eto Montréal tsy ho vonoiny ny lahinjiro manentona sy ny volotara torotoro dia raha Madagasikara izy dia azonao tsara ny lahinjiro manentona io jiro kapoka malagasy io dia misy petrole ao ambany ao raha matory amin'ny trano any ambany vohitra ianao tena mainty io atony orinao io ary mafara amin'ny tuberculose ara io no atao hoe lahinjiro tsy mazava izy fa misy setroka be ohatrany inona re zany échappement tomobile io izy moatra lavitra noho io azy tsy inona izany fa ny mpanota zay mandoto ny anaran'Andriamanitra tahaka anazy zany mety ho tahaka anao koa zany tsy ho tapahiny tsy ho vonoiny io izy satria inona ny antony ny nahatongavan'ilay Jesosy Epifania dia mazava tsara ny teny hoe sy avy ansiny marina fa
ny mpanota mba hibebaka nahatongavana ka raha tsaroanao hoe tamin'ny 2014 ianao lanjiro manentona nandoto rivotra ny fiainany zanak'Andriamanitra samy mahay mandiny tena manao autocritique izany ny atao hoe taona vaovao ary ny olo-kendry manana ny fiainan'Andriamanitra mampiavaka azy dia mahay misara tena izy manao autocritique reto zay sosio ny tsy mety nataoko ampio aho mio ahy fananao ny masina azahoako mandeha amin'ny lalana vaovao araka ny sitraponao amin'ity taona vaovao ty taona vaovao saina vaovao fo vaovao tena vaovao toetra vaovao fomba fijery vaovao miaraka mandeha amin'ny Kristy amin'ity taona vaovao ty miara mamindra amin'ny Kristy miara miaina amin'ny Kristy tahaka ny iratsika zay iraitsika amplia vava matetika hoe aoko ny foko sy ny fonao Jesosy aray tempo tena iray aoko ny saiko sy ny sainao iratrafidy manakizay kanefa inona no eo zay rehefa metimety amin'ny saiko izy dia ataoko fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny saiko dia ty fivavahana ty moragna dia sita ihany izy ty aty andafy ty mba atao kely aloha ty avy eo mibebaka ozy ny rehefa te hanota tsy anao koa zany fa olo-kafo zany tsy ho vonoiny ianao na dia lahinjiro manentona sy volotara toritory azy fa izao kosa mbola andro izao hanasiany jezika anao inona ny jezika ataon'ny tompo aminao ny rany no jezika hanadiovana anao sady ho aina ivelomanao ny teniny ny fanany ny firaisanao tanteraka amin'ny Jesosy Kristy izany no fanefenanao ho tonga olona mirafitra amin'ny tanteraka amin'ny andro mpiainanao rehetra nataoko aminy fanahiko i Jehova mba azahoany mitory ny taona ankasitrahany na ny rariny any amin'ny jentilisa inona moa ny rariny ho toriana amin'ny teny français izy io nyjereko dia justice ny marina na fahamarinana dia tokana ihany tsy misy fahamarinana roa na telo dia Kristy Jesosy zay ny teny raha teo ny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary zenana tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy io ny tenany no hotoriany Jesosy fa tsy mitory zavatra hafa izy ary zany fahamarinana zany dia feno tanteraka tamin'ny Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty eo ny fahamarinana feno tanteraka zay everiny Jiosy ho fahadalana sy fahatafitohinana nanjentilisa tsy mino koa fa amin'Andriamanitra kosa herin'Andriamanitra fahamarinan'Andriamanitra ary fandresena amin'ny fahavalo rehetra ny teniny koa zany fahamarinana zany averisika matetika te manamasinanay amin'ny fahamarinana fa tenao ny fahamarinana ny fahamarinana koa dia ilazana indrina ny toetra n'Andriamanitra zay tsy misy fahadisoana ao aminy kanefa koa ilazana fitsarana ny atao hoe fahamarinana raha misy ny atao hoe marina dia misy ny atao hoe diso ny hoe mitory ny fahamarinana dia zao ny olona meloka ianao mpanota meloka tokony ho very amin'ny elo mandrakizay milazan'Andriamanitra hoe marina mpandova fiainana mandrakizay ny antony dia tsotra ny fahamarinan'i Kristy no isainao fahamarinanao araka niratsika fosy dia manjatsy hoe aversika foana eto rehefa amin'ity fahamarinana ity ny texte satria tsara sy mamy loatra dia ny hoe Jesosy no hamarinana no lamba hitafio lazany Paoly koa zany hoe hitafio Jesosy Kristy ka noho izany ny fahamarinana dia tsy hafa fa ny olona mino an Jesosy Kristy manana nilay nitsangana amin'ny maty ao anatiny io ny olona marina na manana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambarany apôstôly Paoly amin'ny Romana toko voalohany ny andininy fahafito ambin'ny folony hoe ny marina amin'ny finoana no velona ka ny fahamarinana dia tsy hafa Kristy tena zay tena filazantsara zay mino zany no atao hoe marina velona ary mandova ny fiainana mandrakizay farany raiso ho voasoratra ao anatinao izany raha fehezina ny tambaovao dia zao ny hoe namindrana foy ianao na dia volotara toritory sy lahinjiro manentona aza ny andronao sisa tokony hapetraka ao an Jesosy mba ho tena voasoratra ao anaty ny sainao sy ao anatin'ny foko sy ny fonao lay anaran' Jesosy avy a Nazareta lay maty tsy mitsangana amin'ny maty manome fiainanao anao tsy avy tsara anao izy fa ny fahamarinany kosa no atafiny anao ary ny teny lay tena fahamarinana no hanina ivelomanao ary ilay olona tokony ho diso na dia tokony ho very aza dia lazainao hoe
mpanompoka ianao, malalaka ianao, sitraky ny foka ianao, hoy Jehovah tomponao, hoy ilay Jesosy ilay efa namonjy anao, ary apetrany ao anatinao koa ny fanahiny azaonao mino matoky miankina amin' Jesosy izay milaza anao hoe malalaka ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisanaka ny fanahy masina izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisolo fitahena ho aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra rahay ary ny firaisana sy ny fimborona fanahy masina hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.